Nampitaraina ireo mpivarotra sy ny mponina manodidina ny fisiana voay ao anatin'ny telakan-drano eto amin'ny site Tsaramandroso ity. Efa tafavoaka ny dobo ireo voay ireo ka nandray fepetra avy hatrany ny tompony amindra azy ireo amin'ny renirano hafa. Tato du voay io no mipetraka depuis 2013 de ny gardien ame sakafony fa eny fa mahay sakafony foana ny kizy mahay sakafony zatra an'izany izy fa tsy fantatro nisy occasion na fa nivoaka de ny fomba mivoaka ndray mandeha de efa tsy azonao anatsony satria fa mahafantatra manodidina izy mahafantatra misy rano reny azonao de raha vao mivoaka ndray mandeha iny izy tsy azonao tahirizina atsony fa tsy maintsy depuis 2013 zany jusqu'à 2019 eny taona izy teo. Nanao ahoana ny fomba namoahana azy tao? Namoahana azy tao lizy azo tarika lizy sabora tany am-panala tsy misy ndraiky trana ny sambotra azy tany de iny izy tonga de efa nalefa de efa naterina anaky roa fa le lehibe no mivoaka fa le kely tsy mivoaka satria le kely tsy afaka amin'io kely kama 25 cm 30 cm eo tsy manide any fotoanandreo de teta medefasana azy renirano izy tany amin'ny ino filazana izy zany zao bizo any amin'ny côté-ny mivoaka makany Ramasina tsy fantako satria za 2015 vao tonga teto fa 2013 zavatra iny fa teo tamin'ny mpampanesana manay mbola teto donc tsy mety tsisy angamba tamin'izany andro zany de toute façon moa tsy mahafantatra hoe nisy an'izany teo hatramin'izay misy olona tonga teo mijery eo fa olona rehetra ao mijery. Ilaina ny fitandremana amin'ny fitaizana biby mba hialana amin'ny loza mety hitranga. Misy ihany koa ny fepetra tokony arahana ho an'ireo izay hikasa hitaiza biby ireo. Niompana tamin'ny fampahafantarana ny tombanezaky ny asan'ny biro amaleotena misana ny ady amin'ny kolokolo eto Mahajanga ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataony maraina ny alakamisy 7 mars 2024. Fa tamin'ity vaim-poraka ity zany nisy fanatsarana hoentina satria natsoina manokana ihany fitsarana zareo fitsarana maratora voalohany zany no miara-miasa bianko ao anatin'ity ny zavatra nitreretina zany dia zao isika rehefa mametraka fitoriana mahakasika n'izay kolokolo zay dia biankoa azadino fa ny fanaovana famotorana akoatra ny asa fanabeazana sy ny fisorohana no anjarandraikitra mipetraka ny lalàna. Iny taratasy iny anefa rehefa vita ny fanadihadiana dia tsy maintsy miroso eo anivon'ny fitsarana na makeo amin'ny fampanaovana zay na mitarikea dia mandalo amin'ny tsara-panao famotorana dia makany amin'ny mamoaka tiky zay aloha anankiray. Ny faharoa raha atao ny biankoa maimaim-poana ny asa rehetra zay atao ato mety tsika manana olana eny amin'ny raha-raha-panjakana ka mila toromarika mila torohevitra mety tsy hanana koa tsika hoentomanana andoavana vola na miosolo vavana mety hafa dia afatariko fa afaka atao tsara ny manatona ty amin'ny bianko manome fahafaham-po aminao ny zavatra tokony voarana anatin'izay. Ny fahatelo rehefa mametraka fitoriana tsika mahakasika kolikoly dia zavatra mitombo zavatra misy pirofo afaka anenjena ny olona fa tsy mitentsika amin'ny ankapobeny fotsiny satria manahirana ny fanadihadiana zay atao zay zavatra zay. Zavatra anankiray tokony fantatra antsika dia efa manomboka misy ny fahasahian'ny olona miteny ny fandaharana isan-karazany any amin'ny haina aman-jery milaza ny resaka kolikoly efa zava-dehibe iny tsara zay fa tsika manabe ny olona hanatona ny sampandraharam-panjakana zay napetraka ny lalàna hiandraikitra amin'izay. Alay fisairan-tsaina fa raha mametraka fitoriana tsika ka amin'ny lalany hainao aman-jery no maitrantsika anazy sarotra ny anaovana fanadihadiana raha ny olona voakasika an'izany na ny sampandraraha voakasika an'izany efa mahafantatra mialoha tsy mbola manomboka koa ny fanadihadiana dia mety kivitsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ny fehin'izay zany dia zao tokony tsika mandray andraikitra ny tsirairay na ny tokony andraikitra mpanjakana na isika vahoaka. Rehefa tsika ny mandray andraikitra tsy fotoana ny fanomezantsiny zao tsika ao anatin'ny fahantrana lalina firenetsika mila miroso amin'izay fampandrosoana zay tsika. Ao anatin'izay ihany koa ho an'ny olona zay mitana andraikitra amin'ny fanjakana na zay mbola mieritreritra hitana andraikitra amin'ny fanjakana ny fahefana zay napetraka amintsika dia fahefana indramina amin'ny vahoaka. Dikan'izay ampiasaina io anatin'ny fanaran-dalàna fa tsy fanararaotana ny fahefana.
io ihany koa aza mifampiaro anatin'ny ratsy, mifampiarovana anatin'ny ratsy manko miteraka fandikan-dalàna, ary io ny fototry n'ilay kolikoly. Rehefa misy ny manao tsy mety dia tsy maintsy raisina mifepetra amin'ny fampiarana ny lalàna. Nasaina manokana tamin'ity fotoana ity ihany koa ny avy ao anivon'ny fitsarana izay anisany iantefan'ireo fitoriana voaray avy ao anivon'ny Bianco makasika ny trangana kolikoly. Mazava-dehibe azy aloha dia sambany vao nisy zavatra ohatran'izao natao niarahan'ny Bianco sy ny fitsarana maratonga voalohany eto Mahajanga. Amin'ilay ezaka amin'ny fiadiana amin'ny kolikoly moa izany dia atao ny zavatra rehetra mba hahafantaran'ny olona hoe mankaiza fitomboan'ireny raharaha kasika ady amin'ny kolikoly ireny dia aiza ny hafarany. Raha tsy fantatry ny olona izay zavatra eny dia eritreritra ny olona hoe mbola misy kolikoly hafa indray any ambadika any. Dia izy ity moa izany ny Bianco efa manao azy foana isan-taona fa tamin'ity ndraiky toraka ity dia niarahanay no nanao azy mba hahafantaran'ny olona fa io raharaha io ane miainga fa nadiadiana avy ao amin'ny Bianco dia tsy mijanona hatreo ihany fa makany amin'ny fampanohavana, makany amin'ny fitsarana zany ary miafara amin'ny famoahana didy kasika an'izay. Dia izay zavatra izay tiana sy teto indrindra hanehoana ny fahavononany rehetra hanamafy an'izay ady amin'ny kolikoly izay. Ny fanabeazana ny fisorohana ny kolikoly ary ny fampiarana ny lalàna, ireo sehatra telo ireo no anisan'ny vaindohan-draharaha nanaovana ny paikady adiana amin'ny kolikoly teto Mahajanga, izay tsapa fa tena nahitana vokatra tsara teo amin'ny fampianana ny tanin'ny kolikoly. Salama vantaigna! Akory aby shalom! Salam alaikum! Tamin'ny alalan'ny varotra fampiratiana ireo manangy mahefa tetsy anoloan'ny lapan-tanànan'ny Mahajanga izay nandraisan'ireo vehivavy avy amin'ny faritra 20 manerana Madagasikara ka nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina ny alakamisy 7 Marsa 2024 no nentin'ny vehivavy malagasy nanomboana ny fankalazana nasionaly ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izay atao eto amin'ny faritra Boiny mandritra ny 4 andro ka teo ambany fiahin'ny Ramatoa Lucien Irmana Armamy, ministry ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy. Miarahaba sahady antsika vehivavy rehetra maneran-tany, indrindra fa antsika vehivavy anatin'ny firenena malagasy omena teateka antsika miarahaba antsika jiaby. Ny vehivavy malagasy tompoko dia vehivavy mahefa sy vehivavy mavita azy marina sa tsy marina? Tsara eto zany dia satramiko ny tsy sotra antsika rehetra. Masoa totosa ity fotoana ity, ny androany sy amaraina, ny androany sy rapitso, dia noho ny fiarahantsika misalahy araka voalaza teo. Ny indrindra fa ireo vehivavy izay nentany mpitiavana, nentany po, niala avy tany amin'ny faritra 120 nanotrina ny faritra Boeny izay nasionaly ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy omena teateka antsika jiaby. Ary indrindra tonga tatinareo tsy nandeha tagnampolo fa misy an'ireto varotra fampiratiana ireto izay anehoantsika ny maha-vehivavy mahefa sy vehivavy mahavita azy atsika dia ireto varotra fampiratiana entsika ireto. Santionany fotsiny io fa za matoko valeranareo raha vaviko jiaby. Ka noho izany ankasitrahana sy ankatelemana zany izay zotom-po ananatsika izany. Ary misy manantena ny tenako izay misolo-tenantsika amin'ny fandraisam-pitenenana eto fa tena androso amin'izay Madagasikara manomboka amin'ny taona 2024 ity satria hiara hientana ny vehivavy malagasy rehetra tompoko. Etsika maro samihafa no atao eto Mahajanga mandritra ny 4 andro izay hoentina anamariana ity andro maneran-tany ho an'ny vehivavy ity ao anatin'ny lohahevitra hoe Zosy anjara andraikitry ny vehivavy amin'ny fampandrosoana.